Manao nareo titodika manokana aminareo rehetrarehetra izay mety hoe niona tamiko mivantana na mety hoe niresaka tamiko tany amin'ny tambazotra sosialy amin'ny hafatra miafina io na mety hoe ataoko hoe tena mifanina ohatran'izao mihitsy isika manontany torohevitra mikasika ny fanaovana feolafika na voix off. Fanazavana tsotsotra fotsiny ho anareo izay mety tsy mahafantatra inona moa ilay hoe voix off na feolafika dia ilay feo rehetsika amin'ny hainao manjery ireny rehetsika rehefa ilay mandeha bus sika ao anatin'ny ilay misy an'ilay publicité dia ilay feo an'ilay olona ilay miteniteny ireny na koa mety hoe misy jeu vidéo ohatra milalao jeu vidéo ianao manety eo misy feo ana olona izany ao ambadika ilay mpilalao anatin'ilay sarisary hitanareo amin'ny jeu vidéo ireny. Dia misy ihany koa ohatra hoe mijery série tsika na mijery horonan-tsary na ataoko hoe mijery an'ilay film documentaire io na zavatra jerinareo amin'ny télé anareo dia misy feo mandeha amin'ireny zavatra ireny tsy voatery hoe ny feo an'ilay olona ilay tena hitanareo mivantana no alefa no ilay olona miteny ao ambadika ilay izy fa indraindray ho lahatsorana manokana mihitsy andeha hamaky texte na lahatsoratra anankiray ahafahana mameaina mamelona zavatra anankiray mety hoe tantara io mety hoe ahafahana mivarotra service na produit anankiray dia izay natao hoe feolafika ny tenako za Gaël dia nanao feolafika nandritra ny 10 taona mahery kely izay efa mila tokony manao anniversaire amin'izay tao anatin'izay fotoan'izay dia betsaka ny zavatra nianarako betsaka ny zavatra azoko zaraina ary tiako zaraina amiko manokana dia efa izay foana fomba hitondrako ny fiainako hoe za ny soavin'Andriamanitra nizarainy zavatra be dia be betsaka amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra amina fiainako no tsy nangatahako akory fa nomeny dia tsy hitako izay antony tsy hizarana azy amin'ny hafa. Dia betsaka ny olona manontany hoe ohatrany ahoana kiny ahafahana manomboka anatin'ilay tontolon'ny fanaovana voix off na feolafika. Torohevitra voalohany aloha fantaro aloha reto hoe zavatra tena tianao ve ilay izy ny antony aloha fantaro ny antony anaovanao ilay voix off aloha fantaro amiko samy manana ny antony mety hoe manosika azy manosika ilay olona anankiray zany hanao zavatra anankiray fa ny dia ny ato foana no mitondra anazy voalohany atao amin'ny foko ato hoe baraingo aloha apetrao ny tenanao hoe zavatra ataonao ve ilay izy mba ahazoanao vola fotsiny satria tsy mahita asa ianao satria mety hoe lebenao tsy hitanao izay mba hoe fotoana andaniana ny leranao satria tena tellement hoe mety hoe tsisy inona azonao atao mihitsy tsy hitanao hoe inona zany ny zavatra mba hoe mahafinarinaritra anao sa ve hoe tena zavatra tianao ilay izy ka tianao hotrandrahana miainga amin'izay valiteny izay foana valiny io fanontaniana io foana ny amiko no hoe tokony hanohy an'ilay izy ve ianao sa tsy tokony hanohy amiko dia tsy voatery mitovy hevitra amiko nareo fa za dia resy lahatra hoe tsika rehetrarehetra tsika olombelona mandroso kokoa ary tena misy voka-tsoa kokoa ny zavatra ataontsika rehefa tena hoe mamy ny fotsika ilay zavatra ataontsika tena akafizintsika tena hoe iangaliana mihitsy ilay izy satria zavatra tiana izay mahatonga an'ilay hoe misy ilay chef cuisinier eny tena hoe wow be tena mahita inspiration izany satria zavatra tiana ilay izy ohatran'izay ihany koa ilay mpanakanto olona ohatra hoe mpamorikira tena ilay ikuizan'ny olona be ireny satria tena hoe tsara be zany zavatra kanto avoakany satria tiana ilay izy milofo mafy izy manao an'ilay izy ary tena miketrika izy ao ambadika ao manao an'ireny zavatra ireny amiko dia mitovy amin'izay ihany fanaovana feolafika natao tiavina ilay izy raha tsy tiana dia alao foana ihany mitady zavatra tena tiana iny zavatra tiana iny atao fa tsy terena akory ka hoe ny vola tena hoe te haka vola maika te hitady vola maika zany fa tsy te andeha hiditra birao ohatra miditra amin'ny valo mirava amin'ny dimy fa te hanao 30 segondra dia mahazo vola amin'ny voix off raha izay ilay tena hoe antony manosika anao hanao an'ilay izy hitako hoe somary eny safidinao manokana fa amiko dia tsy ampy anosika anahy tena hoe andeha lofo mafy hiditra ao anatin'ny carrière mihitsy tena hoe mihoatra noho ny asa zany ilay izy fa tena hoe fiainana ny fanaovana ilay feolafika izay voalohany aloha averiko farany ny tanjonao ambadika ilay anaovanao an'ilay feolafika mihitsy iny izay zavatra izay inona ny manosika anao an'iny faharoa manarakarak'izay to dia torohevitra reto masahy manao dingana rehefa zavatra tianao mety hoe mikasika ny feolafika manokana ilay zaraiko androany fa amin'ny andavanandrom-piainana mihitsy no
te aprisikatsika rehetrarehetra hoe mila sasantsika ao anatin'ny fasahiny minoana nareo fa tsy mora le hoe manao sasa satria matetika tsika olombelona dia tena hoe le fasahina mila ezaka be miala ny zone de confort tantaraiko anareo zone de confort teneniko hoe ny olombelona rehefa tonga ao anatin'ny zone de confort na ao anatin'ny toerana anankiray na mety hoe toe-javatra anankiray efa mampa-à-l'aise anazy dia tsy te hiala n'iny zavatra iny raisiko ohatra aingakaingana be azotsika anazy za taloha tena rehefa hoe manao feo lafika dia tsy misy olona zany afaka mahita ny tavako io mamaky teny na le olona anaty studio rehefa mahafantatra ny toetrako hoe rehefa zany rehefa feoko lan'ny mpanjifan'jareo lan'ny client-njareo zany hoe gaëlle no atsonanao feo lafika anaty film documentaire anankiray na ohatra ny hoe publicité dokam-barotra dia ho fantatra zareo hoe tsy maintsy miafina any ambadiky le studio tia le vitre be any amin'ny studio iny za tsy ho hitan'le olona mihitsy ny mamaky le izy ambony eo akaiky micro eo fa miafina any ambadiky le izy nefa misy fotoana misy ny tena hoe client zany mi-exiger hoe présent eux tena hoe eux miaraka aminao hoe mikoatra hoe atao feo sensuel kokoa ampiana tosika koa leo eto amin'ity partie anefezanteny ity ataonao soft kokoa dia aveo dia mivatravatra indray miankina amin'ilay tenen'ny client zany le izy dia teo ako mila nanao an'izay teneniko anareo izay hoe mila miala ny zone de confort que tamin'io taloha tena hoe sary kenatra zany rehefa miresaka hitan'olona vantany eo manao an'ilay izy maka an'ilay feo fa satria ny eo le contexte zay hoe ohatrany hoe le ohatra resiko teo hoe misy client tena hoe mi-exiger ny présenceny dia mila miala ny zone de confort mila miala tsy kelikely amin'ilay enatra ny teny eo amasin'olon-kafa akoatran'ny tenako tena hoe eo amasin'olona zany dia izay zavatra izay mila fasahina tsy mora le izy to dia tsoriko tsy mora le izy fa tsy maninona reto azo atao za navitan'le izy nareo hoe dia tsy havitan'izany ampafirany tena kokoa nareo manana zavatra talenta be lehibe anambadika any inoko fa vitanareo le izy ezaka le izy araka teneniko teo tsy hoe androany akora sarokenatra dia androany dia efa sasa be anova feo karazana eo satria indraindray tena mi-exiger zavatra hafa mihitsy le client tena hoe hafa mihitsy zavatra mety tsy apozinao indray ianao menatra anao an'le izy fa amin'ny na hoe mpilalao feo anao dia tena hoe izahanao tanterahana arak'izay milalao zany ao anatin'le izy dia ankafizina satria zavatra tiana le izy dia miala ny zone de confort torohevitra fahatelo tokoa dia pratika be ty fahatelo ty amaranako anazy afaka mbola maka fotoana manaraka tsika iresahana ny mety hoe torohevitra manaraka hafa ihany mikasika ny fanaovana feo lafika fa ty fahatelo ty dia tokoa dia teneniko hoe aza miandry opportunité andondona ao am-baravaranao ny manokana dia isorako manokana Andriamanitra fa somary ohatrohatr'izay nitrangan'le izy dia opportunité no azo lazaina hoe indram-pandehana zany no nanao casting tamina fotoana anankiray tsy nampozina namako anankiray izay namako be izay no izy no saika hanao casting tsy nahalala akory ny tenako tamin'izany hoe misy natao hoe voaofa ary tsy nafantatra mihitsy raha hoe inona natao hoe voaofa fa dia izy no nanasa anaty hoe andao izy andao mahiaraka amiko fa za hanao voaofa izy hanao casting dia niaraka izay rovavy tao amin'ny grand angle tamin'izany fotoan'izany efa ela be dia izaho no lany tamin'ilay izy nefa nizaho ilay saika hiaccompagner fotsiny fahatelo ny teneniko anareo teo dia hoe tonga dia aza miandry opportunité mandondona tsy nety tsy ohatry ny approche-ako taloha zany tsy miandry niamantsy amin'izao ohatrany hoe atsonjareo tena hoe mahafinaritra kely izy rehefa lasa ohatrany hoe mandeha de bouche à oreille tsy manao casting mihitsy zany fa tena hoe le tana voalohany le tantaraiko anareo niany nanovako casting fa taty aoriana tena hoe apasipasin'zareo satria anatin'ny banque de son filazan'zareo anazy efa anatin'le efa manana karazana feon'olona be dia be zany izy dia efa miteny client ohatrany hoe misy produit anankiray mila feon'olona mivatravatra na hoe feon'olona sexy ohatra dia hitany hoe iritony tiany alaina rehefa feo sexy ty rehefa mivatravatra ty rehefa ohatran'izay dia atsonjareo ohatrany hoe mandeha de bouche à oreille zany izy amin'izao fotoan'izao fa hitako hoe mahomby kokoa nefa ty torohevitra ho teneniko anareo ty mamerina foana le izy nareo no tokony amorona le opportunité ahoana fomba hanaovana an'izay firoa ny opportunité tokoa dia zaraiko aminareo fotsiny reto ohatra ny agence isan'ny nafinaritra na manokana afaka
afaka hoe azoko lazaina hoe isan'ny nanomboako nanaovako feo lafika dia azonareo tsara manatona an'zareo aza menamenatra tonga dia mandehanana dia miteny anao hoe za anao casting voix off fa te anao voix off amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy amin'ny teny zay voafehanao eo ndraindray koa zareo mitady mihitsy notrona hoe mahay fiteny be tsy misaraka mahay tsy miety mahay sakalava maika eto mahafinaritra be zany mandehanana amin'zareo nareo no mandondonana amin'ny varavaran'zareo fa aza miandry an'zareo mitovy amin'ny taloha hoe zareo no nandondona taty amiko andana makany amin'reto manaraka teneniko reto pika zao izy apika ery Antaninandro moa izany io Antaninandro misy aleotra fiakarana kely eny manana page zareo amin'ny Facebook tsaratsara kokoa ngamba to dia mahita an'ilay mijery an'ilay page nareo fa ina faravohatra misy an'zareo Antaninandro faravohatra tsy haiko tsony inona anaran'iny quartier iny tsy alavitra ilay izy mora hita sisin-dalana dia andanako ohatra makany amin'ny Nirimage Nirimage taloha tamin'ny nanaovako tamin'izany fotoana izany tery andohana Analakely anakaikikaikin'ny Arébus 637 le ohatrany andeha ho any Itosy dia any amin'ny bâtiment normalement zareo mety hoe manana page Facebook ihany koa dia manaraka koa makanesana amin'ny grand angle apandrana raha mahita ny naninareo nanina dia mandroso kely na mandeha tongotra ary nareo fa nanina ohatrany hoe ilay andeha ho aty Antsakaviro dia amin'iny axe iny côté gauche eo amin'ny akavian-dalana eo akaikiny misy ohatra fax dia mandroso quelques mètres angamba 100 mètres eo tsy alavitra ilay izy dia misy soratra ngeda be hoe grand angle afaka ihany koa nareo makany amin'ny Prodcom zao ary alavitra be somary andakira kely izy fa hitako hoe mamesehatra foana ihany koa zareo ho an'ny olona izay hiditra anatin'ny fanaovana feo lafika zany mitady mpanao feo lafika zareo indraindray Prodcom ina moa ilay misy lycée français Anambatobe ambonimbony any misy an'zareo izy rehetra noteneniko teo dia manana page Facebook daholo azonareo kirakiraina dia raha zany nareo aza miandry opportunité fa tonga dia alefaso dia aza menatra fa le niteneniko anareo tamin'ny voalohany teo raha tianareo ilay izy aza misy olona na zavatra na circonstance avela anakana anareo tsy anatanteraka ny zavatra mba hoe nofinofinareo kely iny dia mirahasoa reto zahako mazoto foana mizara rehefa mbola hoe afaka fotoana anankiray fotsiny zao voalohany nizarako momba ny fanaovana feo lafika fa afaka mbola maka fotoana manaraka iresahana momba ny feo lafika na amin'ny fizarana manaraka velonareo